Miarabantsika rehetra indray amin'izao alatsinainy fa 20 ny volana Martsa 2024 zao. Tsy mety ary tsy azo avela andalo amizao. Tsy mipasy amintsika ny kabary tsy valiana, indrindrindrindra moa fa raha resaka lainga ngeza tahaka ny tendrombohitra karatra tahaka ny ataon'ity filoha ray ny lainga lanyenatra ary materitreritra tsy mahay mitsara teny intsony ary azo sokajiana amin'ny olona tsy tonga saina tsy tompon'ny tenany intsony. Amin'ny fomba ahoana moa no henonao fotsiny olona tahaka nyity filoha ity zay nanitsakitsaka ary nanindry zany hoe resaka fitsarana zany hatramin'izay nahafantarana azy 17 taona zao ka mandraka androany ka sahy mbola milaza fa tsy andefitra amin'ireo mpitsara manao kolikoly sy manao kiatrano antrano ny raharaha-pitsarana hoy ny tenany. Tena fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy sy fieritreretana azy ho zazaboto sy vorosaina ka azo ambakaina amin'ny kabary tsara lahatra sy ny sary video mipoapoaka sy mangarahara izay fisehoany ivelany fotsiny fa ny ao anatiny sy ny ao ambadika dia toa madio ivelany toa fahasambao ho ny fitenenana ka lo sy maimbo ny tena marina rehefa tena mandinika sy misaina ny tena zava-misy isika rehetra. Ny teny hono manidina ary ny toko fitaka fa ny atao no hita ka aza sotoka ny famonoana vorona sy ny protocole mirentirenty amin'ny video tahaka an'ireny fivoriana any amin'ny Maison Blanche reny mijerenao raha manaraka azy amin'ny fahitalavitra ianao fa tandremo satria rehefa miteny zavatra iray ity filoha ray ny lainga ity sy efa mivadika ati-do tsy tompon'ny tenany intsony araky ny voalazako teo aloha dia mifamadika tanteraka amin'izay teneniny, zany hoe mifanohitra ny zavatra ataony. Tsy andanindrora amin'izany tsika fa tonga amin'ny fitenenana mahazatra hoe on connaît la chanson zavatra eo adridrangilo fa mahazatra antsika ny lainga isan'andro isan'ora satria ty rangahy ty dia ohatran'ny rivotra iaina ny lainga, il manque quand il respire hoy ny fitenenana ka ny asany sy ny zava-misy zay mivaingana azontsika rehetra jerena, hita sy tsapain-tanana no amerenatsika fanontaniana makany aminy ka
satria azafady, satria mihevitra atsika ho verisaina sy veritadidy ary kio tsy misaina, tsy misy saina ka tsy afaka andinika, zany hoe tsy afaka manao analizy na koa tsy afaka mitsara na anao jugement, ka apetratsika aminy ny fanontaniana momba ny raharaham-pitsarana zay misy teto amin'ny firenena zay nahafantarantsika nyity filoha ity. Ny voalohany indrindra amin'ny fanontaniana dia aiza ho aiza ny raharaha nanodidina ny fanonganam-panjakana 2010 zay tsy azo avela am'izao fa matoa tonga am'izao toerana misy antsika izao ny firenentsika de izay fanonganam-panjakana zay no ny andohany. Tam'izany dia nisy famotehana ary koa fangalarana ny fananana tanatina orinasa maro an'olon-tsotra. Sititra lalina am'izany tsika fa ny zava-nisy sy fantatra ary marina dia nanaiky sy nanao siny ny fanonerana, zany hoe famerenana ireo zavatra simba sy nangalarin'ireo ity filoha ity, zay sininy nataony, vavany nataony fa tsy nisy nitanterahany hatram'izao. Nakaizy ireo bois de rose teny Avoloha, zay misy video manazava tsara mihitsy fa tao de tao reo andramenindreo. Nakaiza ny vola vidiny raha ohatra ka namidy, nakaiza ireo vola 2 conteneur nanjarina tamin'ny andron'ny tetezamita, vola tsy tokony tsoforoana. Ary ahoana ny resaka momba n'ireo gadra politika, Rony Sia, Berija, ny Rado Rafalimana nefa nahita faisana tao, ireo 12 Menada, zay olona tsy manatsiny fa sendra nanao akanjo mena de hamonjy tapitra na fivoriana de nosamborona, nogadraina ary mbola voatazona hatramin'izao tsika miteny zao. Aiza ny fitsarana madio sy mangarahara am'izany. Faharoa, ny resaka raharaha fifidianana nanomboka tamin'ny tetezamita ka hatramin'ny taona 2024 zay nifototra tamin'ny resaka lisy-pifidianana doublon, zany hoe diso nanaovana alabato. Ny filoha-hevitry ny senimo Iarakotonarivo dia efa niaiky ny fisian'izany, zany hoe tsy honohony izy fa zava-misy, miala may, tsy hita mikopaka de miara-nanjavona taminy kio ny doublon, tsisy raharaha, tsisy resaka, tsisy fitsarana. Ny lehiben'ny ACC Ndiarakotoarosoa malaza amin'ny hoe mitombona fa tsy azo raisina dia nanitsakitsaka ny lalàna ary kio nanao tsinitsinona ny fitsarana satria nahafantatra, nahita ary nanana porofo
teo an-tanany, teo ampelantanany, ny fisian'ny tsy fetezana na diso irrégularité analiny maro zay fitarainana manerana amin'ny Madagasikara zay nojereny fotsiny navelan'ny nandalo, zany hoe tsy nanana, tsy nanaja ny neutralité na ny fahamarinana, tsy fitanilanana ity mpitsara ambony ity, nefa tadidio fa amin'ny resaka demokrasia na vato ray fotsiny aza no tsy ara-dalàna de efa tsy tokony handalo am'izao, satria zay ny maha-demokrasia ny demokrasia de ny fanajana ny fahamarinana amin'ny resaka fifidianana. Ka aiza ny resaka fitsarana madio sy mangarahara dradradradrainy eto. Fandaniana fahatelo, ny raharaha momba an'ireo volatrosa fanampiana nentina miadina amin'ny Covid-19 tamin'ny andininy voalohany zany, vola efa ho ray tapitrisa dollara, volane zany nanjavona tsy misy mangarahara na de kely, tao ny resaka raharaha bonbon susety, tao ny resaka écran plat, tao ny resaka raharaha legioma sy ny sisa tsy voatanisa, nefa dia vitavita ho azy miala fotsiny minisitra dia tsy misy resaka, tsy misy fitsarana, tapitra teo sans suite ny vola be nanjavona, tsy hita trasy, tsy misy trasy mipetraka. Aiza ny fitsarana madio sy mangarahara resahany? Resaka volamena telo amby fito kilao sy sasany, sady tsy nisy nahita mitsinahary na ny douanier na ny pafy na zay tompona andraikitra rehetra. Ny filoha de tsy nigika, tsy nainom-peo na de indray mandeha momba io raharaha io, zay iankinan'ny aim-pirenena anie zany hoe harem-pirenena zany, volamenam-pirenena, firenena efa mahantra fa diranovana, vahoaka sahirana, nefa ny harena verivery fotsiny ohatran'izao. Tsy tompona andraikitra mihitsy zany ity filoha ity, fa volamena efa mitetina ho 4,5 millions d'euros, volane zany, nefa aiza zay fitsarana mazava? Miandry zay ataon'ny afrikanina tatsimo fa itsika eto an-toerana tompon'ilay harena sy tompony ny volamena no tokony amine sy amoaka ny marina rehetra momba an'iny. Aiza ny fitsarana madio? Satria reo pirina kely irakiraka no samborina sy midina, fa ny tena goaibe tompon'ny volamena na nanao an'ny trafika nandray ny vola vidiny rehefa lafo tamina mafia hafa tany ivelany ilay volamena, tsy fantaka.
amiko de ny dralahy lohany ny filohany isany ao anatiny no tompon'andraikitra matoa tsy miteny tahaka zao satria raha olona manana ny marina sy madio sa mijoro sy manazava amin'ny tsipiriny avy taiza sy taiza ny miaviany volamena io izy avy no nanao an'izany tsy ampisalasalana matoa veran-javina ohatr' zao koa ty resaky ty de ao raha aiza ny fitsarana madio sy tsy misy kolikoly irairahan'ity tiafilo ity ny raharaha fanitsakitsahana ny zon'olombelona dia ireo malagasy matimaty ho azy ho tifitry ny zandary sy maramila mpitandro filaminana tao mora gadra nandositra tany farafanganana tifirina vonoina tsy misy fitsarana satria nandositra de vonoina firifiry zay malagasy maty tetsy sy teroa dahalo olon-tsotra lazaina fa nanohitra ny mpitandro filaminana na de tamin'ny hery tsy mitovy mihitsy ara de tifirina de maty ho azy vita am'izao so ihany fa misy ireo ONG fikambanana manara-maso akaiky izany rehetrarehetra izany mba tsy ho veriverymaina ny aina malagasy ho farany tsy ela teo dia misy iray mpianatra tany Taomasina maty notifiriny maramila tandro filaminana tamin'ny bala rery iha manaraka ty ny androany tsy misy raharahany joro tsy misy fitsarana tsy fantatra iza ny tompon'andraikitra nampitifitra iza ny tifitra fa de vitavita ho azy am'izao maty ny zanak'olona maty ny tanora ho avy ny firenena aiza ny fitsarana madio resahan'ity rangahy ty eto ka vola efa tsy toko tsoforoany no veriko teto am'ty firenena ty afera raharaha dossier eny amy Bianco tsy tena hoe analina efa anarivo maromaro zero ny fitsarana veran-javona fotsiny zany ny volam-bahoaka ka tsy adala naketrona ny malagasy ka ino fa hisy fahagagana rotsaka amin'ny fanahy masina ka ho fafana ho adinoina avokoa zay rehetra tsy mety lasa rehetra teo aloha zay fanitsakitsahana tsy fanajana lalàna rehetra de iova ho fitsarana madio mangatsakatsaka mangarahara tsy misy kolikoly rehefa avy ny kabary sy nametso-drano ny filoha tsisy adala ka ino fa raha tsy miova ny olona tsy miova ny fomba fanao na amin'ny metody de hisy vokatra hafa zany hoe hisy fanovana hisy fiovana ny olona tsy miova ny fanao tsy miova
tsy misy ino an'izany raha tsy io filoha efa mivadika do io sy ireo mpiara-piombonantoka akaiky aminy zay miara tompon'andraikitra na kompilisy mamitaka sy mandainga mampanantena fanovana amin'ny vahoaka nefa ny fomba sy ny fanao dia tsy miova ka azalahany andro mandany rora amikabary sy ny fivoriana mandany volam-bahoaka intsony ianareo fa tsy misy matoky sy mino anareo intsony ny ankamaroan'ny malagasy efo 5.valopolo isan-jato ny vahoaka malagasy sady tsy mifidy anareo ampy zay ny lainga sy fitaka ka ny fialanao sy ny fiatakando no fitsarana madio sy mangarahary indrindra eto amin'ity firenena ity mba ho lavitry ny kolokolo sy ny lainga ary koa ny fanantenana pokaty ny vahoaka malagasy ary eto am-pamaranana dia mbola mamerina ary mampahiry atsika vahoaka malagasy fa tsy isika mihitsy no manana olana fa ity filoha ity no efa mivadik'odana ka mirediredy sy manilika ny andraikitra amin'ny hafa ka sanatria raha ny kabary no menonao dia isika vahoaka indray ny diso fa dia marina tsisy petina ary madiotry ny oram-panala ity ambody ny tafy hodi-janak'ondry ity ka dia mahereza ry vahoaka malagasy tsy anaiky lembenana isika fa taky hatramin'ny farany ny fahamarinana rehetra amin'izay rehetra resaka raharaha fitsarana zay tsy nandeha amin'ny rariny ary tsy nisy akory teto amin'ny firenena izay ary mitaky hatranintsika ny fialany ity filoha ity sy izay rehetra miaraka aminy sy miombonantoka aminy dia ny governemanta zay tsy miteny tsy mivolana manao kofehy manara-panjaitra sy manara-dreny-rano fotsiny zany hoe tompon'andraikitra sy mpiray tsi-kombakomba amin'ny zavatra tsy rariny rehetra misy eto amin'ny firenena zay indray fa dia mametraka ny mandram-peo indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma.